Aleluia, mbola faly miarabanareo amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ao anio atalata fa 7 ny volana avril 2024. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, manasanao hiarivavaka amiko alohany hanambarako ny nofy izay nampahafantariny ny fanahy masina tamiko mba hitandremantsika tsiraray avy. Hiara-hivavaka isika tompoko. Ray malala o misaotra anao noho ny fitiavanao sy ny famindramponao ray eo. Satria mbola velonaina izay, mbola fanay mibebaka eo anatrehanao. Satria ho avy anao Jesosy eo, aka ny olonao izay vonina ihany, izay masina, sy mendrika eo anatrehanao ihany no tafiditra any an-danitra. Jesosy malala o, amboary izay, avaozy izay Jesosy eo, oka anao no hikasika ny olonao tsiraray averan-tany Jesosy eo. Foazy Jesosy ny vahoakanao Jesosy eo, mba hatsapa tokoa fa ianao no Andriamanitra, ianao le lehibe indrindra Jesosy malala o, ka oka ianao tompo no hiditra an-tsehatra amin'ny fiainany tsiraray avy izay mangetaeta Jesosy eo mitady anao. Fanahy masina o mangataka aminao koa aho, oka ianao no handray ny kontrola ny tenako manontolo, ka ny nofiko dia hietry ambany dia ambany, ka mitenena fanahy masina o, ity aho, mpanomponao, mpiasanao, mpiambina no niantsonao ahy, ka voninao fanahy masina o, anao ny asanao, ka raisy ny kontrola ny tenako. Oka koa ianao fanahy masina o, hikasika ny olonao tsiraray avy, ankatoanao, hiverina aminao, oka izy ireny fanahy masina o, ampahafantarinao ny fahalehibiazanao rehefa mitady anao. Jesosy malala o mangataka ny ranao, oka ny ranao andrakotra sy ny ankohonako, ary ny olonao tsiraray averan-tany. Jesosy malala o, ianao nefa nandido hoe roay ny devoly ny andositra anareo izy, ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androako ny asa maty satana rehetra izay mitady hanafika anay amin'izao ora sy fotoana izao. Tsy ambinina izany, tsy manan-kery izany, fa adorana amin'ny ran'ny Jesosy avy Nazareta ny asa maty satana rehetra dia entiny rivotra miverina any andavaky ny elo. Misaotra anao Jesosy eo, satria ny ranao dia manda afo manodidina anay. Misaotra tompo, misandrata eo anatrehan'izao tontolo izao. Aleluia, amen. Ry ava-malala ao amin'ny tompo, ny tiako ambara aminareo anio dia nofy anankiray izay naseho an'ny tompo tamiko izany tamin'ny volana janoary lasa teo izany, tamin'ny 7 ny volana janoary 2024 ity izany. Ry havana, nanofy Ramatoa anankiray aho. Io Ramatoa io zany dia olona fantatro izy io, olona tena tia mikarakara ny tenany. Eo zany ny volo, hovaina amin'izao fomba rehetra izao zany izay tiana anaovana azy. Lokona ny volo, asiana produit. Ry havana, efa nijoro Vavolombelona teto aho momba ny tamin'ny tenako ihany, momba ny amin'ny volo. Ary efa nambarako teto ihany koa ny amin'ny hoe tsy mety izany ny amin'ny fanovantsika ny amin'ny momba ny tenantsika. Ry havana, alohany anambarako ilay nofy naseho an'ny tompo tamiko dia amaky verse isika. Verse nomeny fanahy masina izany. Tsy ho vakiko manontolo zany ireo verse ireo fa omeko aloha zany ny roa eo aloha zany izay tiany fanahy masina zany ampahafantarina antsika alohany anazavako ilay nofy izany. Fampitandremana lehibe no ataon'ny tompo amintsika. Ao amin'ny bokin'ny Romana toko 5. Ndao aloha jerentsika io Romana toko 5 eo amin'ny 9 dia mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Ry olona, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra, izay zavatra no volavolaina va hilaza amin'izay namolavola azo hoe nahoana ianao no nanao ahy toy izao. Amen. Ry havana, eto zany ny tenin'Andriamanitra dia efa mametraka sady fanontaniana amintsika. Isika izay no volavolain'Andriamanitra dia tokony isika tsy andidy mihitsy an'Andriamanitra. Izany hoe ny tenantsika izay nataony tsotra toy izao, tenantsika izao dia tokony tsy zavatra ho amboarimboaritsika izany
mba hoe ampaolona hafahafa antsika. Raha malama ny volonao dia tokony ho faly ianao avelanao amin'izao fotsiny ihany. Raha ohatra ka matevina ny volonao dia tokony ho avelanao amin'izao fotsiny ihany fa isaoranao an'Andriamanitra daholo izany. Raha olioly ny volonao dia tokony avelanao amin'izao fotsiny ihany satria izay no tian'Andriamanitra aminao. Ny voloko dia toy izany. Olioly ny voloko sady tsy matevina no tsy manify. Dia teo aloha aho dia manamboatra volo foana. Atao malamalama. Indraindray dia atao izay tia anaovana azy. Indraindray tapahako fohy kely. Indraindray avelako lava. Ry havana, tsy mety afa-po. Indraindray lokoina. Tena tsy nahafantatra mihitsy ny sitrapon'Andriamanitra aho tamin'izany. Ry havana, tsy eken'Andriamanitra izany. Manambara ny ten'Andriamanitra eto hoe ry olona, fa iza moa ianao no mamaly an'Andriamanitra. Izay zavatra no volavolaina va? Ilaza amin'izay namolavola azy hoe nahoana ianao no nanao ahy toy izao. Amen. Ry havana, tsy afaka hiteny isika hoe nahoana ianao no nanao ahy toy izao. Tokony ho faly isika ny amin'izay nataon'Andriamanitra amintsika. Tokony anaiky isika. Raha ohatra ka mamaky ny toy an'io ianao dia manambara eo amin'ny 1:20 hoe moa ny mpanehy vilany va tsy manam-pahefana amin'ny tany manga ka ny vonga ny iray ihany no anaovany zavatra samy hafa. Ny iray dia ho ajaina ary ny iray kosa dia atao tsinotsinona. Amen. Eto izany dia manambara hoe ny mpanehy vilany. Ny mpanehy vilany dia manam-pahefana amin'ny tany manga. Ry havana, ny mpanehy vilany dia izay tiany anaovana ny tany manga. Tsy teny akory ny tany manga hoe aza ataonao vazy ahako, aza ataonao vilany ahako. Izay koa tsika eo anatren'Andriamanitra. Tsy afaka mandidy an'Andriamanitra isika, fa tokony isika anaiky izay nanaovany antsika. Tena manimba volo ny zavatra ampiasaintsika amin'ny lohantsika. Isika vehivavy zany no tena ambarako eto. Misy ihany koa nefa ny lehilahy. Tena manimba volo ary koa manova ny nanaovan'Andriamanitra antsika. Ry havana, tena faly aho ankehitriny amin'ny nanekeko ny sitrapon'Andriamanitra. Satria ny voloko dia ny ay lava. Ary koa tsy miongotra intsony satria teo aloha raha vao bangona dia indraindray simba mihitsy ny volo amin'ny produit isan-karazany nampiasaina. Fa ankehitriny zany dia faly aho ny amin'ny nanaovan'Andriamanitra ahy. Ary ny voloko dia efa lava ary navelako tahaka ny nanaovan'Andriamanitra ahy teo aloha izany. Nanaiky ny sitrapony aho, na ny loko ny volo aza izany. Efa maro ny fotsy. Efa tena maro be ny fotsy satria ny taona efa eo. Dia avela amin'ny lokony arakaraky ny taona. Fa tsy hiova akory hoe andeha tahaka ny tanora 20 taona ka ho lokona mainty ny volo. Ry havana, zava-doza ny miandry ny fitsaran'Andriamanitra ny amin'ny olona izay manova ny nataony tanan'Andriamanitra. Mila mibebaka tompoko. Mila mibebaka tompoko. Ao amin'ny bokyny i Romana io ihany toko 12 eo ambadika eo zany eo amin'ny 2 dia manambara ny tenin'Andriamanitra hoe ovakiko amin'ny anarany hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao fa miova amin'ny fanavaozana ny saina mba amataranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady akasitrahana no tanteraka. Amen. Ry havana, tokony isika tsy hanaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Tsy mahazo mihitsy izany. Tsy azontsika atao izany. Mila isika manaiky ny raintsika. Satria ny zavatra miseho ankehitriny dia ny olon'Andriamanitra indray no manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Tsy mijoro intsony araka izay tian'Andriamanitra fa makatahaka an'izao tontolo izao. Ny rehaka amin'izao fiainana izao. Nefa ny tenin'Andriamanitra dia manambara hoe aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao. Fa miova amin'ny fanavaozana ny saina mba
amataranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady ankasitrahana no tanteraka. Amen. Tena izany mihitsy. Tena tokony hanaraka ny sitrapon'Andriamanitra satria tsara ny sitrapon'Andriamanitra. Ary koa isika tokony miova amin'ny fanavaozana ny saina. Amen. Ry havana olom-baovao, fiainam-baovao, izay ny ao amin'i Jesosy. Fa tsy hoe olona vaovao dia mbola fiainana taloha ihany no hita ao amintsika. Tsy araka an'Andriamanitra izany. Ry havana zava-doza ny miandry ny amintsika raha ohatra ka tsy manaraka any Tompo isika. Raha ohatra ka tsy manaraka ny baikony Tompo isika. Ny ten'Andriamanitra ho vakiako manaraka dia ijoro vavolombelona rehefa avy eo dia ao amin'ny bokin'i Isaia. Isaia 7:4-20. Ho vakiako ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hosoloana zavatra maimbo ny ranomanitra. Hosoloana mahazaka ny fehikibo tsara. Hosoloana lohasola ny volo voavoatra tsara. Hosoloana akanjo fisaonana ny akanjo mirebareba. Ary hosoloana marika amin'ny vy mamay ny atsara tarehy. Amen. Ry havana, eo amin'ilay hoe hosoloana lohasola ny volo voavoatra tsara. Io no horaisiko. Hosoloana lohasola ny volo voavoatra tsara. Amen. Ry havana, afo be no vantan'ny olona izay tsy manaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Ny Nofy izay naseho an'ny Tompo tamiko dia nahita ao Ramatoa anankiray. Fantako tsara io Ramatoa io. Dia izy io zany olona tia manamboatra volo. Tapahana ny volo alavaina kely ny volo lokoina atao an'izao izay tiana rehetra izao. Tahaka teo aloha hoy aho. Dia naseho an'ny Tompo tamiko io Ramatoa io tao anatin'ny Nofy. Ry havana, hitako ny volony ilay Ramatoa fa tena fohy kely izany. Fohy kely ary ny tena zavatra nampafantarin'ny Tompo tao anatin'ilay Nofy izany dia ny volony dia ilay mipetaka amin'ny lohany izany amin'ny odidohany araka ny fitentsika dia hita izany fa mbola hoe tsaratsara ihany izany. Fa ilay kely eo amboniny izany nefa tena fohy dia ohatran'ireny lokona Lavenona ireny. Ohatrany hoe olona nandrarahana Lavenona ny lohany. Raha ohatra ka mahita n'ireny Lavenona ireny ianao dia ohatrana lokona Lavenona izany ny lokony volondohany ilay Ramatoa ary tena fohy. Izany hoe tena simba izany ny volony. Ry havana, mampitandrina ny Tompo amintsika tsiraray avy ny amin'ny manova izay nataon'Andriamanitra. Manova izay nataon'Andriamanitra. Simba tanteraka ny volonao raha ohatra ka mampiasa zavatra ianao izay tianao hoe anamboaramboaranao ny volonao ary koa manovaova izay tokony tsy ho izy amin'ny fiainanao. Mampafantatra ny Tompo eto amin'ny teny izay novakiantsika teo hoe hosoloana lohasola ny volo voavoatra tsara. Ry havana, afo be no miandry. Tamin'io fotoana io dia ny teny nomeny Tompo ahy dia tena teny mampatahotra. Ao amin'ny bokin'i Isaia ihany 4:7 izany. Dia eo amin'ny andiny fahasivy. Andiny fahasivy ho vakiako fotsiny ny tapany voalohany. Ho vakiako amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Mihetsiketsika ny fitoeran'ny maty any ambany mba hitsenanao amin'ny fiavianao. Mamoa ny matotoa hitsenanao izy. Amen. Ry havana, zava-doza. Zany hoe mihetsiketsika izany ny fitoeran'ny maty. Hitsena ny olona izay tsy mankatoa an'Andriamanitra. Izay no nambarany tenin'Andriamanitra io verse io no nomeny fanahy masina. Ry havana, manambara izany fa ho very any amin'ny fiaina tsy hita.
ary koa hoe mamoa ny matotoa izy. Ry havana zava-doza, ny fitoerany maty dia any ambany ambarany tenin'Andriamanitra eto. Mila isika mankatoa an'Andriamanitra. Mila isika tena mijoro tsara. Oka isika ho faly amin'izay nomen'Andriamanitra antsika, izay nataony amintsika tsiraray avy. Aza misy ovaovana amin'ny tenanao tompoko. Ry havana, efa nijoro vavolombelona teto ihany koa aho, momba ny amin'ilay Ramatoa, izay hitako teo anatrehany fitsaran'Andriamanitra, izany hoe momba ny amin'ny volony. Momba ny amin'ny volony. Afaka inonao any ny video efa lasa any aloha any. Eo ihany koa ny amin'ilay naseho ny tompo tamiko tamin'izany natory vao nikipy ny masoko, dia nahita aho olona marobe any amin'ny elo. Sola avokoa ny lohan'izy ireo, sola. Ny atsara tare, hoy ny ten'Andriamanitra tao amin'ny Isaia 7. Dao vakitsika kely any io alohany amaranantsika ny fotoana. Isaia 7 andininy fa 4:20. Averiko vakina amin'ny anaran'i Jesosy Tompo. Hosoloina zavatra maimbo ny ranomanitra, hosoloana mahazaka ny fehikibo tsara, hosoloana loha sola ny volo voavoatra tsara, hosoloana akanjo fisaonana ny akanjo mirebareba, ary hosoloana marika amin'ny vy mamay ny atsara tare. Amen. Ry havana, ny atsara tare dia hosoloana marika amin'ny vy mamay. Zava-doza izany tompoko. Oka isika tsy hay ny tenantsika, tsy hay ny zavatry ny tany. Oka isika tsy hay ny momba ny amin'ny nofontsika. Oka isika tena hitandrina mafy. Ary koa ny ten'Andriamanitra eto izay efa novakitsika teo hoe hosoloana loha sola ny volo voavoatra tsara. Amen. Zay le hitako tao anatin'ny fahitana izay nambarako teo. Sola avokoa ny lohan'ireo olona any amin'ny elo. Tsy fantatra koa hoe iza no lehilahy, iza no vehivavy amin'ny izay nasehoan'ny Tompo tao anatin'ny fahitana. Ry havana, mila mitandrina isika. Fijaliana mamay no mahazo an'izy ireo any amin'ny elo. Mino aho fa tsy te handeha any amin'ny elo ianao. Za koa tsy te handeha any amin'ny elo, fa te hiditra any an-danitra. Ry havana, oka isika ankatoa an'Andriamanitra. Oka isika ankatoa ny mpanao antsika. Oka isika ankatoa ny mpanao antsika. Isika dia vazy, izy no mamolavola antsika. Fa tsy mila isika hoe aza tao an'izao ahako, fa ataoko an'izao ny tiako atao. Ry havana, mitandrema tompoko. Fa Andriamanitra dia afo mandevona. Afo mandevona. Tsy azontsika atao ny miteny hoe tsara fanahy Andriamanitra, tia be Andriamanitra, manaiky izay tiako atao Andriamanitra. Tompoko, tsara fanahy Andriamanitra. Fa tsy amela ny eloka antsika izy raha tsy mibebaka aminy isika. Ary mila isika miverina amin'ny tanteraka. Ry havana, izay ny anio. Ka mahereza tompoko, miova. Aza manaraka ny fanao zao tontolo izao. Mbola miverina eto ihany aho raha mbola misy ny fotoana. Voninahitra aneo an'Andriamanitra ary fiadanana ho an'ny olona izay ankasitrahany Tompo irery ihany. Amen. Veloma tompoko.